Izao atsika Andriamanitra riavana noho ny fitiavany atsika ary mbola natoy izao atsika indray. Ny apôstôly Paoly moa dia milaza hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ka dia arapaintsika tratry ny fahasoavany ary engane mba hitoy hatrany izany. Mialohan'ny hanimboantsika tahaka ny mahazatra dia asanao mba hanondrika ny lohaka nakipon'ny maso raha alaka izay azo atao any amin'ny toerana misy anao any dia anandra vavaka miaraka amin'ny Tompoandriamanitra isika. Vavaka isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, mbola tsy mitsahatra ny misaotra ny anaranao izay ary tsy mitsahatra ny mankasitraka satria noho ny fitiavanao sy ny famindraponao hatrany no mbola ahafahanay miaona eto. Ka dia mihindrana ny tenin'i Davida izahay ka aoka mba ho diovinao afa-pahotana sasanao afa-keloka ary mba ho tonga amin'izay anirina azy momba ny fananao masina izao fandaharana sy fampaherezana amin'ny teninao zao anaty minitra vitsy. Dia misaotra Tompo satria mivavaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ity. Amen. Iandiavana, mbola mitoy ihany isika amin'ity androany ity ary andeha isika hijery toe-javatra anankiray indray izay niainan'i Kristy. Fony izy tety an-tany, nanehoany ny maha Andriamanitra azy, nanehoany maha zanak'Andriamanitra azy, nanehoany maha zanak'olombelona azy ihany koa eto amin'ity tany ity izay niseho tany amin'ny 2000 lasa tany izay. Ka andeha isika hijery izay nataon'i Kristy tamin'ny toe-javatra anankiray atao amin'ny toerana anankiray, tanàna anankiray atao hoe Naina izany. Izay voarakitra voasoratra ao amin'ny boky nosoratan'i Luka izany. Filazantsara nosoratan'i Luka toko 7, 1:12 hatramin'ny 7:12 no misy an'ilay toe-javatra izay anatsoahantsika lesona amin'ity hariva ity. Izao no vaky ny teny araka ny voarakitra ao amin'ny filazantsarany Luka izany. Ho vakitsika iray manontolo ilay izy dia avy eo tsika manatsoaka teny fampaherezana ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Anomboka isika ary amin'ny 1:12. Ny lohateny dia hoe ny nananganan Jesosy ny zanakalahiny ilay mpitondra tena tao Naina. Ary taoriana kelin'izay Jesosy dia nankany tanàna atao hoe Naina. Ary nanaraka azy ny mpianany sy ny vahoaka betsaka. Ary rehefa mby akaiky ny vavahady ny tanàna izy dia indro nisy fatin'ny lehilahy anankiray nentina nivoaka izay zanakalahy tokan'ny reniny sady mpitondra tena rahavehivavy. Ary nisy vahoaka betsaka avy teo an-tanàna nanaraka azy. Ary noho nahita ny rahavehivavy ny tompo dia onena azy ka nanao taminy hoe aza mety mamy. Ary nanatona izy ka nanendry ny trano vorona dia nijanona izay nilanja. Ary ho Jesosy, ry zatovo, hoy izaho aminao miarena. Dia niarina ny maty sady niteny ary dia natolony tamin-dreniny. Ary raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza n'Andriamanitra hoe mpaminany lehibe no efa mitsangana eto amintsika ary Andriamanitra no efa nitsindry ny olony. Dia ny ely teny jody rehetra sy teny amin'ny tany manodidina rehetra nilazan'i Jesosy
ny amin'ny zavatra izany zavatra izany ry havana. Zava-mahagaga, zavatra lehibe ny nataon'i Kristy eto amin'ity toe-javatra anankiray izay niseho ity. Anisany zava-dehibe nataon'i Kristy ny fanehoana fa izy ny tompon'ny aina, izy no manana fahefana na dia hatrany amin'ny fahafatesana azy. Mandeha zany Kristy dia miaraka vahoaka be dia be, dia hiditra ao amin'ny tanàna, vahoaka falifaly, vahoaka ravoravo, vahoaka manantena zavatra, mety mandeha amin'ny fandefaingana, zany hoe fifaliana zany ilay vahoaka izay manaraka an'i Kristy. Tsy fantatra hoe vahoaka avy aiza izy reto, fa rehefa fantatra fotsiny hoe iny Kristy, dia tahaka ny toe-javatra misy fiainantsika andavanandro e. Rehefa misy zavatra anankiray mahaliana ny olona, zavatra tsara, dia ireny olona maro miamitombo, dia lasa vahoaka no manaraka rehefa avy eo. Mety miatomboka amin'ny 2, 3, 4 iny manaraka an'i Jesosy sy ny mpianatra. Fa dia nisy vahoaka betsaka zany, araka voalaza eto, andeha hiditra ny tanàna. Ary vao tanàna kosa nefa misy vahoaka betsaka koa, andeha hivoaka, vahoaka malokendrika, vahoaka toa kivikivy, vahoaka izay mandeha miadana, vahoaka izay mitomany. Ny mpikarama mitomany moa zany dia manaraka eny ihany. Zay moa tamin'ny andron'ny Jiosy taloha, misy ny mikarama mitomany rehefa misy fahoriana tahaka eo. Dia nihaona amin'i Jesosy. Rehefa nihaona dia nozahany Jesosy tsara ny toe-javatra niseho. Ny vahoaka niaraka tamin'i Jesosy nanomboka nangina, nanomboka toa nanana alahelo ihany koa teo anoloan'ity fahoriana sy razana ivoaka amin'ny tanàna ity. Lasa teo zany ny fifaliana. Maneho fa miombo ary maneho fa miara ory amin'reto olona izay mivoaka nahazo fahoriana. Tafahoana zany eto ny famindram-po sy ny famindram-po. Tafahoana ny hatsaram-panahy sy ny hatsaram-panahy eto amin'ity androany ity. Jesosy Kristy ilay tompon'ny fahatsaram-panahy. Mihaona amin'reto olona izay miara ory amin'ny fianakaviana ry havana. Tsy izany fe nataontsika rehefa misy fahoriana eo amin'ny fiainantsika, rehefa misy fahoriana eo amin'ny manodidina antsika, ny olo-pantatra eo amin'ny fiarahamonina, miara ory amin'izy ireo, onena azy ireo tahaka an'i Jesosy onena eto ihany koa ry havana. Atsara toetra avy amin'ny Kristy izany. Zavatra tsara ho fantatsika dia izao hoe isika dia tohana amin'ny toe-javatra tahaka ireny. Misy mihitsy ary amin'ny tomany ihany koa. Fa Kristy koa dia mba tohana ary manohana azy sy mampangonangoraka ny fanahiny ny fahoriantsika ry havana. Ny fahoriana mahazo antsika dia raisin'i Kristy ho tahaka ny fahoriana miatra amin'ny tenany ihany koa izany. Ka izao araka andresana teo dia mizatra ho fanena zany eto. Fa mahasamihafa azy fotsiny dia izao. Ny fahafatesana mifanena amin'ilay fiainana. Kristy fiainana mifanena amin'ilay fahafatesana. Dia fahafatesan'ilay tovolahy zany. Tovolahy anankiray izay mba nianteheran'ny reniny ary teramaso. Mety efa tsy natomany intsony ny reniny. Ary izay mba mety hanakaramana olona mitomany amin'ny toe-javatra tahaka izao. Ny fanena. Tsy navelan'i Jesosy iseho na hanan-kero anatrehany nefa ny fahafatesana. Hoe havana. Izay ma Kristy azy, tompon'ny fiainana. Kristy ilay nameny aina, Kristy ilay namorona antsika. Tsy mbola mihitsika atao amin'ity soratra masina ity resaka fa hoe eny fa dia tsy nahita atao Jesosy teo anoloan'ny fahafatesana. Fa dia natsangany amin'ny maty avokoa rehefa tojan'ireny Lazariosy, zanaka vavin'i Jairo.
ity ihany koa zany zao ty ilay zanakalahin'ilay manano tena taonaina ry havana. Mana fahefanany amin'izany Kristy, naseho ny fahefany, natsangany tamin'ny maty ilay tovolahy. Rehefa nandeha ilay trano vorona dia nitendreny dia nijanona ny mpitondra azy. Tsy saromoly izy zany tamin'izay fotoana izay. Ary dia niteny Jesosy, nanangana ilay tovolahy tamin'ny maty. Dia nitsangana ilay tovolahy. Gaga ny olona. Ohatra ny azo vakiana teny amin'ny endriky ny olona rehetra na niaraka tamin'i Jesosy na nivoaka vao an-tanàna hoe eo Andriamanitra. Fa tena izay tokoa. Tena teo Andriamanitra ilay tompony fahefana hatrany amin'ny fahafatesana, izany hoe anana fahefana na dia ny fahafatesana aza. Ka tsy manan-kery teo anatrehan'i Kristy. Toy ny nanehoany heriny tamin'ny teny-javatra nisy rehetra na zavaboary ny ranomasina izay misafotofoto araka ny resantsika tamin'ny andro faharoa. Izay mila handredrika ny sambo na ny tafio-drivotra teny amin'ny ranomasina izay natonga ny ranomasina hanonja be. No teneniny Jesosy Kristy, mangina mitsara. Toy ny nanasitranany izay maro dia maro ato anatin'ny soratra masina ato, na ny jamba na ny mona na ny marenina na ny malemy. Toy ny namoahany Kristy ny demony tao anatin'ny olona anankiray. Ny havana. Izay le Andriamanitra, izay le Kristy. Tonga tetỳ tany, te hanamaivana ny fahoriana, te hijery atsika eo amin'ny toerana izay misy atsika ary te hanampy, te hamonjy atsika izany. Mba tsy tonga atsika hiondrika manoloana ireny zavatra izay mampitebiteby sy manahirana ny saitsika ireny. Ny herin'i Kristy izay miantso ny maty ho amin'ny fiainana dia tsy latsa-danja ankehitriny noho n'izy fony mbola nanangana tamin'ny maty ity tovolahy taonaina ity. Efa nomena fahefana rehetra any an-danitra izay tehan-tany ho Kristy. Ary izany no nampiariny zany. Novany Kristy ho fifaliana ny fahorian'ilay reny anankiray izay efa very fanantenana, ilay reny izay efa namoy fo, hoaiza ny fiainako ty le ny anteherana maty ty. Dia naveriny ho amin'ny fiainana indray ilay tovolahy. Na tsy niverina eto amin'ity tany ity indray ilay tovolahy. Mba ninona? Mba hiaritra ny fahoriana, mba hiasa mandrakariva, ny asa mandreraka, mba hahita ny loza izay mitatao, handalo indray eo ambanin'ny herin'ny fahafatesana, satria mbola verina maty indray izy io. Azo inoana izany satria tsisy miresaka mihitsy fa mbola velona eny foana hatramin'izao. Ry havana. Izay le Kristy inoantsika, izay le Kristy izay arahantsika. Raha izay no toe-javatra nisy dia izao, inona ny lesona tsoahantsika? Jesosy koa dia mampionona antsika eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny alahelo-tsika. Raha misy maty, raha misy mitondra fahoriana, dia mbola mampionona izy. Mety amin'ny alalan'ny teny fampionona ataon'ny ireo izay miara ory izany, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ry havana. Afatra mitondra fanantenana no men'i Kristy. Ao amin'ny Apokalipsy 2:9-10 dia izao no vaky ny teny. Izaho ilay velona, efa maty aho, nefa endro velona mandrakizay sady manana fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita. Tena mampahery izany. Ry havana. Eto mpamarana dia te-hiteny aminao aho. Fa raha ohatra ka sendra mandalo toe-javatra tahaka izany ianao amin'ity androany ty ao anatin'izao fotoana izao. Izao. Na dia mbola tsy eo ary Kristy dia manana finoana. Fa izy ilay velona dia vonona anangana ny maty. Izao fanangana maty sy fiainana hoy izy ao amin'ny filazantsara ny Jaona 1:1-20. Izay mino ana dia maty dia velona indray, izay rehetra velona dia izay rehetra velona ka mino dia tsy ho faty mandrakizay ry havana. Ny afatra dia izao hoe tsy azon'ny Satana tazomina ao anatin'ny fahafatesana fanahy anankiray.
izay nametraka ny fiainany tao amin'ny Kristy, izay nanokana ny fiainany teo amin'ny Kristy. Rehefa mibaiko ny zanak'Andriamanitra hoe miarena dia miarina, ary ho avy izany toe-javatra izany. Tsy azo Satana atao ny tanàna fanahy anankiray ao amin'ny fahafatesana ara-panahy. Meteza anatona ny Kristy ary isika mba ho afaka amin'ny fahazaran-dratsy sy ny fahafatesana ara-panahy ihany koa. Andriamanitra ny ampaherenao, Andriamanitra omba hitantana ny fiainana ka mba ho tafatsangana amin'ny mety fiazonan'ny Satana isika, dia mety ho fahafatesana ara-panahy zany amin'ireo fahotana sy ny heroka hiazonany antsika. Mifafaka isika. Andriamanitra misaotrany amin'ny teninao, misaotrany amin'ny toe-javatra rehetra niseho roa arivo taona lasa izay anatsoahana lesona ireny, dia ny nanangananao ny zatovolahy, ny lehilahy anankiray tamin'ny maty tao anaina. Andriamanitra tianay ihany koa eo amin'ny fahafatesana ara-panahy mba ho atsanganao ka tsy hanatahotra izahay ny amin'ny ho avy, dia meteza Tompo mba homba anay hatrany ka ny fanirinay mba hiova ho amboarinao, dia anehoanao ny fahefanao fa mahay manangana ny maty ara-panahy ianao. Amin'ny anaranao Jesosy nanoana mivavaka. Amen.